Dia miarahaba antsika rehetra indray tonga eto amin'ity fandaharana chronique du midi ity izay efa hitantsika rehefa misy fotoana malalaka moa zany en principe ataoko hoe en principe satria indraindray misy zavatra mifanindry dia isaky ny alatsinainy dia talata dia alakamisy ary zoma rehefa tratra rehefa tsy tratra moa dia toy ny zavatra rehetra ihany tsy tratra fa rehefa misy dia manarotrintsika ny manao live. Androany ny lohateny izay efa naanonsena tamintsika ho manokana ho an'izay ao amin'ny Facebook surtout en page zany dia ny hoe ny révolution populaire tany Népal. Mety hoe inona ny ilavana zany, misy zavatra izay akana lesona sy ahafahana manao réflexion foana zay moa antsika. Ary ireny situation ireny le situation izay marqué mihitsy ny vaovao maneran-tany sy isika malagasy manokana izay hitako mihitsy fa be dia be no mipartager an'ilay zavatra mitranga tany Népal tany Facebook, ce qui veut dire mitoucher atsika particulièrement les situations mitranga. Dikan'izay zany misy everiko fa matoa mizara an'ireny be dia be tsika dia misy zavatra tiantsika ho ampitaina na koa misy hevitra tiana ho zaraina. Ka mba hitondra ny aviaka koa efa nisy sazany io nataontsika ihany manodididina an'iny fa amin'ny aspect anankiray fa ty zany somary hidirantsika lalandalina kokoa. Tsara marena aloha fa ho antsika mpanaraka ato amin'ny TikTok dia azonareo atao ny mamerina mijery ity vidéo ity ao amin'ny page RGL satria ato amin'ny TikTok izy tsy rediffusé fa tonga dia tapitra eo zany. Ny principe ihany koa ho antsika izay tsy mbola izay vaovao dia afaka miditra mivantana mandray fitenenana rehefa tapitra ny famelabelarana kely izy mba ataoko eto dia manome anareo sehatra afaka miditra na ato amin'ny Facebook zany hitanareo le ajouter pendant le live io dia na anareo ato amin'ny TikTok lay hoe invité. Zay ny hoe fa hiditra amin'ny resaka Népal atsika sy ny hoe ny analyseko personnel miainga avy amin'ny zavatra iny. Raha manao karazana genèse kely n'ilay révolte populaire tany Népal atsika tsy resaka daholo ny zavatra rehetrarehetra fa misy point zany accentuation kely zay tiako asongadina dia ny mpitondra tany Népal zany dia tena misy hantsana lehibe manelanelana ny mpanan-karena sy ny mahantra tany Népal. Zany hoe tena tellement zany trop be lay fossé entre les riches et les pauvres, surtout ny mpitondra izay rehetra nanana fonction na fitondrana nanomboka hatrany amin'ny faratapo zany ka hatrany amin'ny tsy atao hoe ambany fa ty amin'ny rafitra ambanimbany kokoa. Iny eo ihany zay itovizan'ny firenena rehetra tsy maintsy misy moa raha mbola tany tsy maintsy misy ny couche sociale, tsy maintsy misy ny caste, tsy maintsy misy ny elanelana eo mpanan-karena sy ny manitra zany tsy ho foana mihitsy mandra-patapitra zao tontolo zao. Fa ny particularité mitranga tany Népal dia ity nisy an'ilay ireo génération ireo zanaka mpanan-karena sy zanaka mpitondra tany Népal izay nanao karazana provocation sur les réseaux sociaux mampiseho ny ataontsika hoe train de vie andry zareo dia namoaka le hashtag Népokids ry zareo zay le hashtag moa zany le hoe karazana identification na zavatra dia hoe hitanareo le mampiseho an'ilay fiainana zareo le ny piscine, le misakafo, le mamonjy soirée dia manao akanjo farany lafo be dia manao démonstration hoe ty ny akanjo vidiko tary ananina, ty tendroko avy any Dubai, ty ny volamena tary zany hoe tena nampitsiriritra an'ilay vahoaka népalois izay tena ao anatiny fahantrana sy fahadiran'ovana tanteraka. Zany hoe non seulement zany fa efa mahantra le vahoaka atao Népal ary tena misy hantsana lehibe entre ny mpitondra sy ny fianakaviany sy ny mpanan-karena ary ny olona maro anisa fa mbola miprovoquer ny olona koa tamin'ny alalan'le hashtag Népokids
dia zany no filazan'zany manao insulte amin'ny atao hoe pauvreté. Zay le izy. Dia izay insulte fanopana raha zay nga malazantsika zay tena tsy le vovony le vahoaka atao Nepal fa saingy mbola namitsaka ry zareo ary tsy nanao ninina mihitsy. Fa ny erreur fondamentale nataony nanao réaction ihany izy, pardon, nanao réaction ihany izy, namoaka kory zareo sur réseaux sociaux contre balance ny nataony reto zanaky n'le mpitondra sy ny mpanan-karena atao Nepal le hoe hashtag Neokids iny, Nepokids iny, de zareo koa nanao ohatra zao misy vidéo mi-circule any milalo fananiny zareo mihitsy zany izy hoe nanay zay koa mba manana lalaonay de ohatra hoe milalao eny amin'ny tanimbary de milalao fotaka de misy potaka de tena faly ane zany totoreboka milalao fotaka, zany hoe karazana sarcasme contre-attaque hoe bon nareo moa zany tiany ny tokotaninareo any amin'ny restaurant, any anaty jet privé, any amin'ny soirée VIP, any amin'ny lanonana maro samihafa, zahay ety ambony tanimbary momba kilalaonay. De ny gêné ny mpitondra tany Nepal zany zavatra zany satria lasa ohatrany hoe flagrant be le izy. De inona ny zavatra nataony de aveo moa zareo ny tanora tany Nepal, ny vahoaka tany Nepal nitaky le hoe le resaka corruption sy resaka halatra hoe tsy mety aminay io, miampy an'io karazana sarcasme. Dia nanapa-kevitra ny gouvernement modimody hoe misy fausse information circule amin'ny plateforme ny réseaux sociaux que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, de namoaka loi bidon io neteneko aminareo hoe ny mpanao lalàna ane amin'ny tany ohatran'ireny anisan'izany Madagascar tsy afa-bela de manao loi sur mesure mifanaraka amin'ny besoin ny mpitondra fa tsy loi pour utilité publique. Samy hafa zany, tsy manao loi par utilité publique fa manao loi par mesure sur mesure ny mpitondra. De nanelingelina zareo le vidéo nataon'le tanora tany Nepal dia mody namoaka lalàna zareo hoe tsy mahazo hoe ny ferana zareo soit banisena ny plateforme réseaux sociaux soit noterena ny Facebook, TikTok sy zavy izy reny hoe isigné papier anankiray izay manaiky ny hoe mba ahafahanjareo mifehy reny plateforme reny de nandamo ny akabeazany raha tsy diso TikTok nohatra nanaiky fa mbola mila vérifier la information fa peu importe ny majorité zany bloqué de raha nanaraka vaovao nareo de tsy hita taratra misy tsy mandeha intsony miodina fotsiny le recherche iny ny site plateforme na réseaux sociaux sasany. Zay zany le izy amin'ny akapobeny. Dia nanomboka teo amizay zany rehefa tsy feno mikapoka satria any amin'ny réseaux sociaux sisa zany no namoahan'le vahoaka ny atezerana. Le atezerana tsy le fahantrana fotsiny fa le atezerana surtout ilay fanopana ny fahantrano vahoaka amin'ny alalan'ilay hashtag Nepokids nataony zanaky ny mpanan-karena sy ny zanaky ny mpitondra. Iny zany efa tsy zaka vavon'le vahoaka fa mbola tapenana vavakoa izy mba tsy hamoaka an'ilay elaelony zareo contre zareo. Iny le phénomène déclencheur azo lazareo hoe karazana ohatrany poudre nampitokany raha zany. De nirefitra amizay tany Nepal de remitatsika reny. Zay zany ny ataontsika hoe genèse, tsika tsy mety lafiny politika be fa genèse natonta. Dia inona ny zavatra tsoahako anatin'le tantara? Ny zavatra tsoahako anatin'le tantara dia hoe révolution na tanora le izy. Révolution na jeunesse na étudiant. Zay. Pour moi zany manao analyse sociologique dia révolution si parti politique fa révolution spontanée avy amin'ny tanora izay ras-le-bol ny amin'ny zava-misy any Nepal. Très intéressant za zavatra zay satria raha ohatra ka révolution politique izy de fa mahazatra. Hoe ny atoko politique ary ananina sy sisa manao fa ty tena révolution spontanée niainga avy amin'ny réseaux sociaux. Zay le zavatra nisy. De mampatsiaro teny matetika ataon'ny mpitondra
fanjakana na ny mpanao politika any Madagasikara hoe tsy Facebook akory no midikte ny fomba hitondrana ny firenena. Zay moa le fitenin'izay lazana inona koa zay Facebook 6% ve tsy dikan'izany, tsy olona 3-4 no inona. Ok, kanefa ny réaction ataonareo dit le contraire. Ohatra fotsiny zany ny prise de position sy ny décision de gouvernance na firenena miainga avy amin'ny consultation ny opinion publique sur réseaux sociaux. Zany natao mpitaribato vilam-bava. Miteny anareo fa hoe tsy zay tenin'ny olona mitabataba any amin'ny Facebook sy any amin'ny réseaux sociaux no midika inona fa ny réalité ihany no réalité fa io virtuel fotsiny ihany. Or mandray décision ianareo à partir an'izay zavatra hitanareo eo anivon'ilay izy. Zany hoe ny misy karazana déconnexion amin'ny réalité ny firenena mihitsy. Déconnecté tanteraka amin'ny réalité. Ary efa tengo foana hatramin'izay hoe nareo mpitondra dia vous êtes déconnecté amin'ny réalité ny vahoaka. Na iteninareo hoe tsapako ny fahorianareo, c'est pas vrai. Nisy député anankiray tany Frantsa tadidiko tsara, nasaina izy tao anatin'ilay izy dia hoe ina moa filazany azy, ahoana moa nazavaina teo zany hoe défendre mafy ny bilan ny fitondrana izy, ny défendre mafy koa ny bilan ny lay député tamin'ilay faritra nisy azy. Dia tena mipetrapetraka tsara ilay fanazavana ary tena mandresy lahatra satria mahay miteny ka démagogue moa ny politicien hitanareo ihany fa savony vava daholo. Mahay miteny quand il s'agit de défendre leur beefsteak. Zay moa le fomba fiteny frantsay. Quand il s'agit de défendre leur beefsteak dia mandeha tsara ny communication. Fa saingy zao sendra ny journaliste François be ilay député les journalistes bon mazava daholo zay fanazavanao zay ary misaotra betsaka fa manana fanontaniana anankiray farany ao zay apetraka aminao monsieur le député. Dia nantany lay député, inona tompoko mba saika antany aho izy hoe otrinona kay ny mofo topaina eo amin'ny misy anareo, otrinona kay ny vidin'ny mofo topaina eo amin'ny misy anareo, combien coûte une baguette de pain. Question anodine, question tsisy dikan'izany. Dia nieritreritra ilay député hoe fina koa zany ohatrany hoe heveriny fa ohatrany hoe misangisangy ihany zany le journaliste, heveriny fa ohatrany hoe question hoe fa tsisy ninina intsony fa bon ohatrany hoe mba mampiresaka e. Dia namaly le député tsy fantatra izy. Dia nanome izy hoe mba faites un effort izy le journaliste mba tonontonono fotsiny hoe prix-na mofo topaina anankiray. Dia ozy izy hoe eo amin'ny 2 € eo angambany. Misy 2 € zay. Dia nomé les journalistes hoe monsieur le député, vous avez expliqué la politique générale de l'État, nanazava ianao ny fomba tantananao ny circonscription nao eo amin'ny faritra misy anao ary tena mipetrapetraka tsara fa tsy fantatrao amin'ny fomba ahoana izy migerevanao ny firenena sy ny circonscription pardon na voafidy anao nefa tsy fantatrao akory ny vidin'ny mofo topaina. Grave zany, frappe zany. Tsy fantatrao akory ny vidina mofo topaina. Parce que ce qui veut dire nous vous ne savez rien de la vie de la population. Or vous vous permettez de dire zao ny fomba higerentsika ny firenena ity, zao ny fomba hitondrantsika ny fiarahamonina, zao ny fomba nefa ny base faran'izay tsisy dikany hoe ohatrany ny vidy mofo topaina anankiray tsy fantatrareo izy. Satria tsy problème anareo tsony zany fa nareo manana piasa sy la bonne irahana ny vidy mofo topaina ary tsy irahana ny vidy mofo topaina akory ary moa fa reny mandray livraison avy any amin'ny hôtel de marque sy ny boulangerie farany lafo e. Zay ny tena marina fa tsy hoe maniraka piasa. Tsika ty amin'ny ny olona atao hoe classe moyenne no maniraka piasa mividy mofo topaina any amin'ny eny amoron'arabe zany zareo tsy vidy an'izany satria sao dia marary kibo amin'izany zareo misy vovoka. Pour vous dire hoe déconnecté tanteraka ny mpitondra rehetrarehetra zany. Donc zany izay niverenako amin'ny resaka Népal teo hoe
déconnecté amin'ny réalité zareo de sasasy foana ny zanaky ny mpitondra tany Nepal sy ireo zanaky ny jet set ireo bourgeois nanao an'ireny hashtag nepokids reny mampiseho ny atao hoe opulence hoe tena miaina ry zareo ary le fomba anehoany azy ohatrany hoe miinsulte ny fahantrany le olona zany hoe ao anatina bulle zany zareo de mieritreritra hoe io zany no atao hoe fiainana tena misy any Nepal tam'izay fotoan'izay or ny fahorian'ny olona tsy zay de inona solution zareo rehefa vaky le bulle rehefa nasehoan'le tanora tany Nepal hoe tsy zany ny zava-misy eto de ny solution de hoe museleo ranga io réseaux sociaux tonga de ngejao izao anefany c'est l'erreur fondamentale navoan'ny gouvernement tany Nepal satria le olona efa ao anatina atao hoe colère populaire zany efa tena efa amin'ny climax le atezerana de zara aza nisy an'io Facebook io sy Instagram sy Twitter X moa zao fa tsy Twitter intsony mba nafahany zareo manao karazana trop plein an'ilay atezerana de mba ino no mba tsy tena calmer fa au moins mba micanaliser les colères populaires de mieritreritra le fanjakana ary zay le rehefa tsy ampifisainana ny tompon'andraikitra mpanjakana mampiasa ny atao hoe dictature de hoe bloqueo les réseaux sociaux io izy de tany Nepal zany or ino c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase dia mipoka ny char blanc izy ny fitenitsika de ino ny zavatra mipoka iny zany hoe rehefa muselenao ny expression liberté d'expression de ohatrany cocotte minute io tsy adala ry Macron za zao tena anisany mialatsiny fa afaka tsy d'accord amiko ny sasany za zao anisany tsy makasitraka ny politique any Macron mihitsy kanefa il faut être objectif tsy adala Macron na de efa michuté hatrany amin'ny 78% azany cote d'impopularité 78% grave be zany de inona manina nefa le dala il ose tanareo rehefa manao bain de foule izy il ose parler avec les gens de miatrika ny vavan'ny olona eo izy mafy ane zany hoe amin'ny salon de l'agriculture anao mahazo pareny ery anaty salon d'agriculture re ery manao défilé ery Élysée izy de tsy misy olona manatrika eo na misy olona fa tonga de izy le mba manao miarabo olo de tonga de misy misito anazy de miteny hoe za vous êtes un sale type tatati tatata tena mafy reny kanefany zay tsy solution raha tsy manao an'izay izy de fatany tsara ny zavatra misy efa hitatsika reny gilet jaune ane niainga tamina renim-pianakaviana kely anankiray napiditra lasantsy tao amina station essence nahita ny sarotry ny fiainana dia tsy politika mihitsy fa ny politika ny japy train de io vehivavy renim-pianakaviana mainty hoditro no napiditra ny gilet jaune satria izy le hitanareo le hoe ana de teo izy nanao vidéo de iny viral de iny gilet jaune iny isan-kerinandro tao Paris ambony ambany Champs-Élysées. Ni Nuit debout en France, c'est une initiative des jeunes. Initiative des jeunes, arrête un petit quand on va voir tout comme ça tanora. Ni Nuit debout, dia mouvement citoyen spontané, mtsanga teo amin'ny place de la Bastille, ar jeune nous makany. Tonga hatramin'ny artiste, ny mipihira, ny peintre, nina teo dao zany mouvement intellectuel, c'est du tsara. Mouvement populaire intellectuel de la jeunesse. Ari, raha diso c'était un peu à partir de n'absurfer de Macron, tonga en marche reny. Donc zany ny fimuselevana an'ilay expression vao maika nampivoaka zavatra. Mampaty apatsiaro kely anareo ho antsika mpijery ny mahay tantara, tia tantara plutôt. Mahay tantara moa de tena historien fa tsika tsy historien fa mba atao hoe je suis passionné de l'histoire sans être un historien. Azadino fa niteraka ny révolution mai 68 tany France sy eraky ny Europe de c'était les jeunes tao Nanterre 142 jeunes nanomboka ny révolution mai 68 ny occupé une place universitaire à Nanterre. Et aveu nitatra eraky ny Paris eraky ny France pour une fois tsy tareo Paris fa tamy toeraka fa dia iny phénomène national iny.
Zany nampalaza natafavoaka ny Daniel Cohn-Bendit am'izao fotoan'izao moa izy manana fiera maloto momba azy fa peu importe fa manao histoire atsika de ny histoire de mipetraka foana. Zany hoe créer leader politique matanjaka ny mouvement de jeunesse izay tsy avy amina toky politique. Fa teorina moa izy lasa nanangana toky politique David Cohn-Bendit écologue manizy raha tsy diso zay. Fa loatsika tsy andeha lavitra Madagascar 1972 les étudiants de médecine dans Madagascar au Tananarivo nampalaza andro mahaleo reny tarika mahaleo Sir Damas ny tariny. Mahaleo c'est le fruit d'une révolution populaire jeunesse malgache. Hatram'izao zalahy anisany azo lazaina hoe grand héritier des mouvements de 1972. Zany hoe tiako atongavana de zao hoe misy zavatra ohatrohatry zany zany hoe nanao any atao hoe fanaovana analyse dia amin'ny alalan'ny zavatra mitranga ankehitriny tsy maintsy ampitahaina amina zavatra mitranga tamin'ny lasa ka stéréotypé le izy, zany hoe misy zavatra mitovitovy mba ahafahana manao perspective d'avenir. Ndo toizantsika ihany le izy mba manao histoire de recherche kely tsika azadino ny révolte de parapluie tany Hong Kong tamy 2014. Jeune koa nanomboka an'izany tamy resaka représailles contre la Chine. Révolte de la parapluie jereo vao amin'ny ChatGPT na Google na YouTube raha te hijery ianao rehefa avy eo. Parapluie symbole zany hoe mitondra parapluie mitondra elo. Iny ny divana amin'ny polisy sy ny miaramila. Oui, misy maty malheureusement kanefany afaka nanao pression ny gouvernement ny parlement manda an'ilay note navoakan'ny Pékin. Ao anatiny koa zany. Inona koa raha mijery référence tsika oui, donc zany ny tanora ny mouvement de jeunesse no ao ambadiky nyty resaka mouvement populaire any any Népal ty. Raha vao ny tanora io zany no mihetsika sarotra be ny contrôler azy ho azavay koa ny antony satria les générations ny créé an'ilay rotaka tany Népal de atao hoe génération Z na araka vavonga matsika de ojerentsika ny particularité le atao hoe génération Z. Inona no mahatonga ny génération io maningana par rapport ny hafa. Tsisy zavatra azara mihitsy zany le zavatra mitranga fa misy raisonnement logique daholo. Dia toizako ihany le izy ny namonona ny Charlie Kirk iny moa misy tsy nazo resaka fa lasa mivadika politika na ny sasany de amin'ny intégriste sy fondamentaliste tonga daholo tam'ireny na mivanavana teto fa na tiana na tsy tiana dia il a su galvaniser les universités à l'États-Unis. Jereo tsara inona monona azy iny taizy teo alohany teo tokotany universitaire no nanao karazana question réponse mifanatrika amin'ny mpianatra. Zany zao anisany méthode tsy nampiasain'ny politicien taloha. Manao mitinina ny olona fa tsy manao karazana ohatrany hoe ona filaza zany hoe ohatrany hoe fanatrika ohatr'izao zany de mifanontany de milaza ny anatin'ny fonao e. Tsy nisy zany zavatra zany. Ka zay zany ny zavatra anankiray tsikaritra tamin'ny Charlie Kirk. De rehefa nirotaka ny tany Népal, inona ny bâtiment voalohany nidoran-drala napray misy teo ihany fa nisy anankiray tena impressionnant be de ny parlement tsy par hasard zany fa symbolique. Ary amaha symbolique azy dia tena asongadina eo mihitsy zany hoe inona ny importance n'lay miantso maha-symbolique an'le izy de hoe satria le mpisolo-mbava-mbahoaka lay solo-tenan'lay
vahoaka zay mpitondra ny hafany dia mitapina daholo ny vavany fa corrompu, dia ama-corrompu azy de tonga dia aseho zareo tsy mila anareo misolo vavanay intsony zay fa izahay ihany am'izay no hitondra ny feonay manomboka zao. On va hausser le temps ary ho avoakanay ny ao anatin'ny fonay fa tsisy ilanay anareo député intsony osy izy de midorany parlement le tany Népal. Zay ny message ambadiky n'iny. Tsy hoe resaka hoe mpanararotre, mpanakorotany, oui misy zany, fa ny message de mazava be ao ambadiky le izy hoe pourquoi le parlement. Zany hoe tsy mireprésente anay tsony anareo. Normalement nareo ny voafidy mba hireprésente an'le peuple ny vahoaka eo anatrehan'ny exécutif nefa nareo tsy mahareprésente anay tsony. Eo ndrindra mampametra-panontaniana ny représentativité an'ny olom-boafidy. Raha mipetraka ihany fantaniko am'ireto solom-bavambahoaka ny Madagascar ireto. Cher honorable de Madagascar, ianareo ve tena mireprésente anay tokoa? Fa rehefa mihaino ny prise de parole anareo zay indraindray lasa vous êtes à la place de lasa avocat ny exécutif ianareo. Rehefa mba manazava anareo de lasa nareo ndray no miaro ny exécutif. Raha sy diso tsy zay ny rôle anareo en tant que député. Vous êtes là pour contrôler l'exécutif. Peu importe une couleur politique azy ananareo, na pro-fitondrana na pro-opposition, les représentativités anareo mihitsy no lasa mampisy eritreritra manoloana ny zava-misy. Inona na efficace ny révolte nataony jeunesse tany Népal? Satria ireto tsy mouvement politique. Donc zany tsy olona corrompu sy vendu fa spontané na mpianatra. Imprévisible letsika, tsy raha nandiky nareo raha nijery vaovao mipotra de partout, ohatrany hoe nivoaka daholo tanareo nefa misy inondation de mipotra daholo le loharano, tsy hitanareo hoe to misy rano mipotra re misy. Donc zany na nitafika sy ny police sy ny miaramila aza ils étaient dépassés satria imprévisible l'izy. Tsisy organisation hoe risy iny fa makary anana, iny fa makary anana, iny fa makary anana, fa efa mipotra daholo izy vo samy gaga daholo eo fa iny ty efa théorie ela be vao tonga nitafika nanadio tanàna fotsiny raha sisy. De rehefa imprévisible ohatran'ireny izy de incontrôlable satria ny mot d'ordre mibaiko andry zareo de ny resaka émotion sy ny colère. Rehefa ny olona no io émotion io no mibaiko azy fa tsy milohany tsony, tsy misy tsy misy logika arahany eo. Ary tena rouleau compresseur tsy azonao atao ininona ny olona rehefa tonga amin'iny. Raha ataontsika hoe mouvement politique de mouvement politique mantsy mandeha amin'ny saina, miketrika ny stratégie, ny fomba fiady andao taon'zao zany na mpanao politique dia mbola mora ny contrôler azy ary mora kely ny contourner azy, contrôler et contourner. Satria il suffit makany amin'ny lohany de ny lohany omena vola kely, omena bonbon sucette dia vita ny chocolat ozy ny tanora. Fa ity tonga de tapoka daholo avy any am'izay tsy mahay makaretraretra any, tsisy pitarika anankiray, tsisy hoe lohany manahoana fa tonga dia mouvement na jeunesse zay imprévisible, incontrôlable ary ao anatina colère. Ny olona miagir ao anatina émotion tsy azonao atao ininona mihitsy. Tahaka an'le feo afotanareo rehefa misy incendie en Europe reny miala maina hatramin'ny pompier satria tsy incendie hafa le incendie criminel fa le incendie vokatry ny hafanana dia mirehatra ho azy le hazo re am'le anina de mirehatra ho azy de tsy hitan'le pompier intsony de faran'le pompier mitsoka. Ray milliers d'hectares hitanareo may reny. Ohatr'izany koa tany a Bangladesh misy koa mety tsy matadintsika fa mijery kely tantara dia nisy ny révolution ny étudiant Bangladesh contre ny régime ny Sheikha Hasina. Régime Sheikha Hasina. Mbola tanora ihany zany.
raha lefa tsika lavidavitra ihany taty amin'ny faritra Europe tamin'ny androny Hitler avant deuxième guerre mondiale, mba hainareo moa ny natonga ny Allemand tena invincible tamin'ny deuxième guerre. Efa inona ny force ny Allemand mihoatra noho ny pays européen hafa ka nahavitany an'ireny zava-doza ireny. De efa préparé ny nazi ny Hitler des années avant ny propagande hitlérien tamin'ny alalany atao hoe camp de jeunesse hitlérienne. Nanangana camp de jeunes Hitler izay nafahany mobiliser ny tanora. De mody tamin'ny alalany jeu, sport, compétition izay nametranto ao anatin'ny lohany hoe ny rasintsika rasinareo no tena ambony satria zalahy zany tena nyprogrammena ohatran'ireny jihad reny mihitsy. Nampanaovana compétition sportive mafy be ny boy kely tamin'izany fotoana zany ary tena ohatra zao ny tanora mbola même pas 16 ans de asaina manao marche na 20 km de mibaby sac na 8 kilo mandeha tongotra ny jeunesse hitlérienne. Dia ny formation zala formation commando ohatran'ireny hitanareo reny le rampe manina anaty fotatra de mody denomena fifaliana zareo de naprevena de nampanaovana an'izany rehetrarehetra zany pendant des années. Zany izy tia efa conditionné ny Hitler sy ny namany reto boy kely reto dia efa misy programme aneorina rehefa raikitra amizay zany ny nanangana ny Gestapo sy ny tariny de reo bande kely reo ihany aveo no recrutena nakao. Zany hoe ce sont des robots, mba tsy lazako humanoïdes fa des robots dans leur tête. De ireny aveo no manome ordre fotsiny Hitler, tsy midiscuter izy hoe c'est bon, c'est mety ve sa tsy mety satria efa conditionné le izy. Tokavana de hoe ny tanora mireagir amin'ny émotion fa tsy mireagir amin'ny intellect. Dia rehefa izy manao zay de passionné izy amin'ny zavatra atao. De ny olona rehefa passionné tena mahavita zavatra tsy azonao eritreretina izy. Ary zay zavatra nitranga tany Nepal io. Ny point important zay azoko tsoahana ao anatin'ity resaka ty dia relevevako zany tamin'ny mouvement tany Nepal de zao hoe rehefa diso tafahoatra ny hantsana sy ny elanelana eo amin'ny mpanan-karena sy ny mahandro io tsy maintsy isy foana tsy any resaka eto mandainga zay milaza hoe anafoanany io elanelana io misy io fa rehefa tafahoatra dans le sens où lasa mi-insulter ny fahantrany olona ny mpanan-karena, mi-insulter ny fahantrany zana-bahoaka ny zanaky ny mpitondra na ny olona nahazo avaram-patana amin'ny fiainana eo anivon'ny firenena anankiray dia tsy lavitra ny révolution. Tsy za kory no miteny an'izany fa reo zavatra tany saiko taminareo reo spontané io ndray de tsy avy amin'ny mpanao politika zany. Mety izy angamba de mpanao politika no hijapo train fa io satria na ny politicien koa tsy atokisan'ny tanora satria ce sont des vendus. Efa nanao vidéo sazany io teto hoe tsy azo antoka na ny mpanohitra na ny olona zay mba hanao politique parce que mialatsiny aminareo vous avez déjà fait vos preuves, fantatry daholo ny fomba fiadinareo hatramin'izay. Donc, ne va pas le temps de rapide, mais voilà, la même pratique politique. Donc, vous êtes tous à la même enseigne. Fin, ni jeunesse, à un moment donné, dire, mais tu sois pousse. Ari, ni force de frappe ni jeunesse, ça me dit, c'est que les générations Z. Satria régénération Z nous créé an'ilay mouvement tany Népal. Une particularité le mouvement génération Z. Ni particularité ni matetika mouvement génération Z zany de le tanora teraka à partir de 1995 jusqu'à amin'ny 2005. Manomboka zao ndray zany misy nouvelle génération mipoitra fa tsy mbola raha ny filazan'ny sociologue azy de génération alpha.
mbola tsy hay ndray zany ny fomba isehoany io fa mbola azo zany hoe mbola miandrotsika zany satria phénomène de société le izy de ma phénomène de société azy de arakaraky ny situation mitranga eo fa pour l'instant aloha dia ny génération Z ka ny génération Z pardon teraka aorina 1995 dia araky ny analyse ny historien de c'est une génération conditionnée ny crise zany hoe tena nisy crise be de be ny sesisesy io génération io mandraka ankehitriny zany tsy tafavoaka ao anaty crise le crise resaka io zany tena crise ohatra hoe crise sanitaire crise économique crise climat crise be de be zany hoe génération de crise zany le génération Z contrairement les générations dorées ny ray aman-dreniny izay tao anatin'ny atao génération baby boom na les générations zay hoe mbola miaina ny plus ou moins confortabilité satria tamin'izany fotoana zany mbola mety daholo ny atao fa tonga de misy rupture am'le génération Z izay tonga de génération de crise plus satria zareo génération Z génération hyper connectée eo am'zay le izy mifandraika le zavatra nitranga tany Népal atsika génération hyper connectée sur les réseaux sociaux internet dikan'izay zany dia novoleny fiainana tao anatin'ny sain'ny génération Z ny atao hoe individualisme tsy hoe individualité fa individualisme zany hoe tout est centré sur sa propre personne am'izay ary rehefa ny olona no individualiste ary tratran'ny crise à répétition satria crise foana le génération Z dia c'est le cocktail aona filazako zany cocktail tsy tena hoe diabolique c'est le cocktail tsy hitanao fa ça va péter aux zany teny français satria zay misy ny composant ny génération Z il a crise plus l'individualisme il suffit anao mampirehetra poudre basy io asianao vanja fotsiny tonga de mirifotra okay raha mandinika koa anao sur le plan économique ny génération Z na ny génération teraka à partir de 1995 tonga hatraty amy 2005 mbola mahazo ny génération am'izao fotoana zao dia zareo tsy taitra tsony am'izany atao hoe contrat indéterminé zany rehefa miasa ao zaka ina ny idiran'izany eto misy idirany satria le ny génération tsika taty aloha dia mila zavatra sécurité tsika hoe bon za mila contrat indéterminé mila sécurité amin'ny asako ary nanana sentiment d'appartenance ny olona taloha ohatra hoe raha miasa amina entreprise anankiray izy na orinasa anankiray na toerana anankiray dia mbola novolena le hoe orinasa tsika ty ohatrany hoe cause commune zany hoe misidentifie am'le orinasa izy ohatra hoe mipiasa ny Peugeot taloha zany ane tena manana ny maizy azy mipiasa ny Toyota fa am'izao ce sont tous des mercenaires ny tonga miasa any zany hoe tsy rarahiny an'izay marque anao any fa hoe qui est le plus offrant izy any afaka mioffrira zavatra be mba hanomezana fahafaham-po ny individualité an'ilay le tanoa zay ny mentalité ny génération Z dikan'izay zany tsy ananany zareo mihitsy ny mentalité na communauté ao un peu de sociologie tsy ananany zareo mihitsy ny mentalité communautaire fa ny azy hoe ahoana ny ampivelatra fa tsy ny communauté donc une communauté fitaovana pour lui mais pas une finalité un moyen ahafahany karakara-tena izy le communauté identifié neto ny firenena ny mpitondra ny fanjakana ny fiarahamonina or le fiarahamonina sy le mpitondra sy le fanjakana tsy mirépondre an'ilay besoin en tant que individualiste de tamy izy amin'ny angady sy ny arina zay io zavatra nitranga tany Népal io ary ce n'est qu'un échantillon fa ça peut aller partout dans le monde io fa ny fomba sehoany fotsiny tsy mitovy ao donc zany tsy zay na tonga ry zalahy tsy matahotra mihitsy nanao an'ireny dégâts be reny satria izy tsy manana sentiment d'appartenance ana communauté fa ny azy de hoe za tsy avelanao manao Facebook za tsy menao antististy tamy zareo koa tsy manana le notion ny zavatra hoe dans la durée hoe zavatra mateza maharitra fa ny azy ny zavatra ilainy dia zavatra mamelombelona ny adrénaline zany hoe ty zavatra excitant be ny tanora dia zavatra éphémère volatile zay izy donc zany imprévisible les générations Z tsy fazanaovanao azy ka rehefa mipoka ny sarimbilaniny fony l'émotion
dia miala teo fa tsunami io jereo ao anaty 24 heures dia midoboka ny fitondrana tany Nepal tsy nieritreretina mihitsy zany ao comment ils ont fait zay le izy de eritreto am'izay hoe ireo ankizy individualiste reo zany tafakambana de mitambatambatra natambatry ny réseaux sociaux zareo satria ny réseaux sociaux namorona nangona zareo de imaginenareo lasa dynamique explosive le izy satria ny génération Z dia tsy tiany mihitsy zany hiérarchie zany tena farak'izay tsy tiany génération amin'dinika nareo génération Z tsy tia hoe misy feheziny tsy tiany le hoe hitanareo le lazaintsika hoe miala saky anao zitsika ka tsy tiany le feheziny satria zay mihitsy zareo ao anatin'ilay zavatra misy ok faraparana ko ihany de avy eo nareo afaka miditra am'izay mandray fitenenana ho an'izay te hiditra mivatana anome ohatra atsika zao hoe ohatranao na ny impact an'le génération Z amin'ny lafiny politique tany France talohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo dia ny nitsangana ny génération Z de nanangana fikambanana de ireo génération Z reo no nanoana aninga Éric Zemmour zareo tsara Éric Zemmour nefa efa antitra normalement raha ohatra hoe amin'ny logika zany de tokony Macron mitohanana raha hoe resaka jeunesse tsy mandeha amin'ny logika na ohatran'ny tsony zareo de lasa ny saiko hoe fa naninona Éric Zemmour mitohanan'le génération Z tany France de zao ny zavatra mieno an'ilay débat sy discours télévisé zany rehefa miakatra plateau ry zalahy de zao ny zavatra tsoako ho anahy manokana de zao hoe misidentifie amin'ny Éric Zemmour zareo satria Éric Zemmour anti-système ao Éric Zemmour sahy nanao remise en question ny institution de l'Europe ny institution mpanjakana zay lazainy fa hoe manaraka ny atao doxa universitaire na karazana ohatran'ny hoe dictature universitaire na doxa idéologique hoe za tadiavinareo imposena aminay rety idéologie ny fitondrana ireto ka tsy manan-kery fa za vonona ny anao remise en question ny zavatra rehetra efa mipetraka comme assise tena mety amin'ny génération Z zany satria zareo manana esprit de rebelle tonga de tsy mifatafata ry lerony miakatra plateau télévisé de hoe zay génération Z de manao ny Éric Zemmour gaga daholo ny parti politique tany France efa minity fanampon'izany dia tam'izany mbola tsy nanana parti politique Éric Zemmour fa votateory izy nanangana ny reconquête le atoko politique de droite atao extrême moa zany fa ny zavatra ny charme ny tanora tamin'ny Éric Zemmour dia le côté intellectuel fa enjana aloha Éric Zemmour tamin'ny alalan'ny resaka fahaizana tantara sy ny de fahaizana manao déconstruction ny histoire zany ma tsy tena tadiavin'le bande kely zany ao anatin'ny génération Z comment déconstruire l'histoire miteny ohatra raha mienon'ny Éric Zemmour nareo rehefa le manana zavaredo hoe zao nisy an'izao tamin'ny andro Pétain nisy an'izao tamin'ny andro kanefa net tsy marina zany satria zao lazainy olona fa négationniste izy fa sahy manao critique de l'histoire ary io koa zavatra important be amin'ny tanora de niditra ao anatin'ny tantara izy ary manao méthodologie historico-critique ny zava-misy tsy manaiky ny idéologie préétablie mety tsara tamin'zareo zany dia nanoana azy ny génération Z zany hoe manana fironana na enclin kokoa amina resaka autorité intellectuelle izy noho ny autorité administrative ary ny tena comble amin'reto tanora génération Z reto ils sont prêts à mourir pour leur idée zay tsy ananany politicien tranainy vonona ny ho faty ositsika hoe matimaty fahatany amitsika le izy matimaty fahatany fa am'zareo c'est une cause noble vonona zareo défendre une couleur ny hatramin'ny farany même jusqu'à mourir anome ohatra atsika figurana tanora manana an'izany fotoposaina zany Greta Thunberg le resaka amin'ny climat bon be bebe ny resaka mandeha manodidina azy tsy diratsika aloha zany resaka complotisme sy ny sisa fa nay zany aza c'est pas facile pour une petite gamine comme ça navita nanao an'ireny pression reny Greta Thunberg ohatra
Misy any peuple indien amérindien moa zany fa tsy indien Inde, Antoine Pelletier zay 17 ans dia izy ndray nikombany de amin'ny hoe mba afsy ny rano fisotro madio amin'ny toerana misy azy satria ny indien le roa andro ala amin'ny territoirany. Any Sud-Afrique misy tanorana 17 ans atao hoe Ayaka Melitafin, Ayaka tsy haiko manona azy fa de izy ndray militante 17 ans amin'ny resaka environnement. Any néo-zélandais ndray tia Cruz Erdman 14 ans militant amin'ny resaka protection de la nature et ny océan satria en danger ny any amin'ny zareo de mitsangana zany boy kely na 14 ans navita mobiliser vahoaka. Ary farany dia any Liban jeune anankiray de 18 ans hoe Mohamed Al Jounde izay niady mafy ho an'ny pe ho an'ny zaza ka micréer école ho an'ny 200 enfants réfugiés any amin'ny camp de réfugiés tany Liban. Sy ny sisa. Pour vous dire ouais, quand les jeunes se réveillent, c'est un tsunami. Quand les jeunes se réveillent, c'est un tsunami. Satria mandeha amin'ny émotion izy anti-hiérarchie izy anti-système izy ary hyper connecté izy ka mora micréer réseau entre an'ny zareo tsy mila leader politique izy fa izy ihany sy ny mokondohany ary ny hafanapony dia fond de commerce afaka manova zavatra be dia be. Zay zany ny analyzeko ny zavatra mitranga tany Népal nefa koa afaka analysina hoe eonivy ny firenetsika mametra-pampitaniana ny amintsika tanora malagasy hoe aiza ho aizitsika raha mita amin'izany rehetrarehetra. Misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany afaka miditra mivantana ianareo izay tianeo hevitra suitin'izay resaka izay na ato amin'ny Facebook na tsy amin'ny TikTok. Rasoary ty misy namana anankiray sahady. Salama tompoko. I Pasteur Jean-Luc. Yo. Sotra betsaka ny amin'ny faneho-kevitra. Miteny kely point anankiroa angambany dia amin'ny farany ako mba misy fanontaniana kely apetraka raha sitraky Pasteur Jean-Luc. Ny voalohany indrindra dia mikasika an'ity le zavatra niseho tany Népal ity izay andefasana teny kely ho an'ny mpitondra sy ny ao Madagasikara zany izay minitsy miaino miny manampitsofina satria amina sehatra ohatran'izao moa zany mba afaka miteny satria efa fehezina raha teo ao tsy mahazo miteny inona mihitsy ny vahoaka fa izay miteny dia rahonana sy ampiororony. Fa mino aho fa nahita sy nanaraka an'ireny vaovao ireny daholo ny mpitondra fanjakana sy ny olona rehetra ary zavatra misy ohatrany hoe inoko maromarina fa ireo rehetra izay victime sy mahatsiaro fangirifirina amin'izao fotoana izao dia manofy daholo mahita ny sarinareo rehetra izay manao ratsy toy ireny zavatra miseho any Népal ireny tompoko. Ary zavatra tsara ho tadidinareo izay eo amin'ny fitondrana na ianareo izay efa teo amin'ny fitondrana fa nanao ratsy. Misy fomba fiteny malagasy izay tsy fantako izy ity na voasoratra any anaty boky nahoana fa ny fiainana dia manomboka amin'ny sora-baventy ary miafara miteboka. Mahay mandinika sy mamakafaka daholo ianareo izay maheno izany teny izany ary raha aka ohatra kely amin'ny olona anankiray ao anaty baiboly mafy izany Saoly izany tompoko napetraka teo amin'ny fitondrana fa ravy izy. Raha hijery kely tantaran'olona anankiray izay ataoko hoe mamaritra olo-tokana izay fantatry ny maro izay manao monopole ao Madagasikara dia ny teny ahako ny hoe manana ny tantarany izany hoe Pablo Escobar izany tany amin'ny faritry Meksika. Fa rava ihany izy. Ka eto izany dia teny hoe tsy maniry izahay hoe
Izy tahaka ny tany Nepal ny any Madagasikara tsy any mihitsy. Fa manafatra ho an'ireo izay mbola te hitantana sy te handray ny fitantanana hoe tsy maty antoka tompoko manao ny zavatra tsara sy mandeha amin'ny fahamarinana fa mitoetra mandrakariva n'inona zavatra atao. Zay angamba ny taingotra kely ho an'ny mikasika ny Nepal fa ho an'le tanora indray no Allô? Oh là là, tapaka ny connexion tsika zany ngamba. Tapaka ny connexion ato amin'ny TikTok. Zafady ry tompo fa tapaka ny ato amin'ny TikTok tsy mandeha. Ya, na ato aminahy koa vetivety aloha tapaka ny connexion ny wifi ngamba ny ato amin'ny zany zay. Ya, tapaka miala tsiny amintsika ato amin'ny TikTok no zany tena tapaka. Ny Facebook tsy tapaka fa ato amin'ny TikTok tapaka. Tsy mandeha ny feon'ny le tompo teo ny teny teo dia mitodika amin'ny tanora aho izy dia tapaka teo le izy. Afaka raha afaka miditra amin'ny Facebook YouTube izy mo tato amin'ny TikTok ny teny dia mety tsy mare izy. Ya, tapaka misy ny connexion. Topy tsinjoary hoe. Mialatsiny amintsika ato amin'ny TikTok aloha fa tena en plein direct asika no tapaka. Ya, raha sendra ya dia afaka miditra ato amin'ny hiditra ato amin'ny Facebook izy fa tapaka ato amin'ny TikTok teo fa mialana tsiny indrindra. Ya, io. Ya, piditra ny tsinjoary tsika nasiako niditra ato amin'ny Facebook. Zafady rehefa tapaka ato amin'ny TikTok dia ato amin'ny Facebook. Ya, misaotra indrindra tsy maninona ka. Dia ho an'ny tanora teo izy ianao? Ho an'ny tanora izy ianao? Fanentanana ho an'ny tanora ny hoe ny fahalalana tsara, fahaizana izay anananao dia eto aseho amin'ny zavatra tsara fa aza avelavela fotsiny amin'izao. Ary tsy ny miditra ampianarana ihany no olombanona fa ny mahay miaina rehetra. Dia ny fanontaniana kely mba apetraka i pasteur Jean-Luc hoe tsy haiko na zany tsy maharaka ara-tantara fa misy parti kely zany hoe ho antsika ao Madagasikara tsy dia tena mandroso loatra amina resaka esprit d'équipe. Raha hijerintsika zao ohatra hoe sport collectif zao zany moa zany ny bare vao manomboka hoe nisy an'ireny sandratra reny fa hatramin'izay zany sport collectif tsy hita mihitsy. Fa raha ohatra ka individuel isika ao Madagasikara ohatra hoe champion du monde amina arts martiaux ohatra na mpanao tennis na ping pong na resaka ohatra hoe branche informatique
tena mibata-mboara foana lalao échec be dia be. Fa eo am'le hoe satria le izy moa resaka tanora dia tsy fantako hoe misy analyzy manana analyzy manokana ve i pasteur Jean-Luc mikasika an'izay sujet zay hoe inona ny antony mampatonga an'le tsy fisian'le esprit d'équipe sy hoe tsy mampandeha an'le tanora any anatina équipe. Misaotra betsaka to. Ia, tsara zany réflexion-nao zany, tsy eto vao sur le coup zany mieritreritra an'izy hoe problème ana esprit d'équipe ve sur le plan sportif aloha ny zavatra hitako de hoe dans la durée le ankizy mandeha tsy ankizy moa zany fataontsika hoe le athlète na le olona dia afaka misy manara-maso mangina milamina any isan'andro satria ny problème ny collectif atsika le ohatra zao ny barea zao resanao hoe resaka sport collectif ny foot efa anao raha regroupement zalahy vao misy prise en charge. Donc les prises en charge zany meratsiny fa c'est un peu hypocrite hoe le paraître mbapiseho hoe mandray atanana le ankizy de mikarakara fa amelohan'le en amont zany izy tsisy mikarakara mihitsy de lasa tonga de fa lasa ohatrany hoe tonga de efa manina ny filaza zany lasa tonga de ohatry manome esprit individuel ve ohatra zao raha manome ohatra atsika tsy hay moa zay efa andeha amin'ity barea ty de zao le tranona teo sy le barea le barea tranona tena misy cohésion be satria le mboay kely miévoluer eto an-tanàna miaraka foana fa le tary am'le anina marina fa professionnel zareo fa tsy misy loatra an'izay cohésion d'équipe zay no tsy amezantsika satria fa professionnel zareo fa samy any am'tany misy azy de le regroupement sy le fanazarana an'zareo hiaraka mihitsy zany amiko fijeriko tsotsotra za tsy spécialiste no tsy misy dia io moa tsy anome vokatra ho azy ny zavatra raha tsy efa misy zay fandimany école-ny mandeha misingana ohatra zao raha manao échec de za ihany mety hoe miaraka amin'ny coachako anankiray fa za ihany de tonga de iny afaka mise performer irery de iny ny sahako tao anatin'le camp Népal teo hoe zareo le satria ny tanora ny génération vaovao de resaka individualisme no tena voizina be noho ny resaka collectivité kanefa rehefa aveo zareo mila iny teneninao teo hitaritsika zany le resaka hoe hitaritsika any amina fiarahana aveo zareo manao mise en réseau an'lay individu zany hoe amiko zany raha ohatra ka tiana volena le esprit collectif tianao tenenina raha zany tianao tongavana amin'ny tanora malagasy any Madagasikara na aty ivelany aza dia ny fanaovana mise en réseau an'ireo ankizy tsy reo ankizy ihany fa na ny intellectuel izay ataontsika hoe performance expert amin'ny domaine contrairement ny amin'ny de iny aveo mise regrouper aty ambadika zay no eritreritro aloha raha ny amin'iny misy anankiray tsy fantatra raha hiditra koa izy fa impossible izy ho atsika zay ranatsiny be dia be ny ato amin'ny TikTok fa tapaka ny TikTok de iangaviana atsika hivadika ato amin'ny Facebook daholo de ato no miditra fa le ato amin'ny TikTok zany tapaka tsy haiko ina ny antony problème connexion ve azoko tsara ny tianao tenenina hoe problème kanefa zao problème colossal za tsy miteny hoe mety ny zavatra natao zareo na ratsy tsy am'le izy fa io anie ndraindray mialatsy izy moa nareo madiam raha jerin-janahary parfois pour on fait pas d'omelette sans casser les œufs misy an'izay fomba fiteny français zay koa tsy tsara fantatrao hoe tu ne fais pas d'omelette sans casser les œufs mahaza manofo tsika hoe te hanao omelette zany hoe te handro atody hanao omelette tsara be nefany tsy hamaky atody ça n'existe pas ça donc on est obligé de passer par là fa azadino i madiama raha mijery vaovao ianao mitsangana indray zareo tanora tao am'le génération Z nanadio tanàna am'izao tsika miteny zao zany hoe zareo teo ihany no nanadio sy manao reconstruction donc lasa tsy miprône violence tanatian'izany safady
tsy miprône général tsy miteny akory hoe mety ny fanakorontanana tsy fanakorontanana fa le rotaka fa reny zany ny expression farany ataon'le tanora rehefa tsy elona rehefa nibloquena daholo izy partout za mino fa à contre cœur izy manao an'io tsy sanatria hoe mahafinaritra azy ny mahita ny tanàna ny rava tsia mino an'izany ah fa tu te fais plus entendre de c'est la dernière solution pour se faire entendre ka mbola beriko zay on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs donc voilà c'est malheureux fa zay ny zava-misy zay zany izy hoe zay nanazavako amin'ny amalikan'izay fanontanianao zay afaka miditra direct atsika ato amin'ny Facebook zay te hiditra fa mitombo zao to niditra de tafiditra izy andramony hitanareo am'le hoe ajouter le live eo ambany eo ohatra misy sary olona anankiroa mifampitazana ohatr'izao ny ray anaty écran de ny ray ivelany fa ny TikTok tapaka tanteraka ifonana amintsika asa ny raha mana iverina raha mandeha ny pas de connexion Quentin c'est BV. Sazoko ia sao de mbola misy manahakevitra hafa tsisy ve raha tsisy de ajanontsika eo aloha ny androany de misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fandarin'androany azonareo iverenana jerena zany ty ao amin'ny ato amin'ny page dia ho télécharger raha riva zaraiko sur YouTube satria tsika manana chaîne YouTube hoe raha manatombontsoa Jean-Luc de any koa afahana mijery manaraka zay ary fa de misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany samy hitahin'Andriamanitra daholo manome fotoana rapitso raha sitrapon'Andriamanitra. Venao tompoko.